vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofenao fifaliana indray no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana mahafinaritra eto tapitanana ny fianaratsosy sy ny manodidina tena faly milaza aminao hoe misy fanantenana fiainanao zary avana tena manapa-kevitra mihitsy miteny aminao hoe raha tsisy vokany ty fandaratsika amin'ny tele eto ty sy fandarana re atsika amin'ny radio isanandro isanandro eto raha tsisy lanjany ary tsisy vokany ary tsy manova fiainana dia sady tsy mandany vola eto tsika tsy mandany fotoana eto fa mahatonga anay misisika isanandro ipita ao aminao ary mampita ny afatra aminao ary tsy reraka isamaraina sisariva isakariva mampita ny ten'Andriamanitra eto zavatra ray loha ihany ny maharesy lahatra anay ry havana malala manova Andriamanitra manome fiainan'Andriamanitra manao fahagagan'Andriamanitra manao fahagagan'Andriamanitra ary miantsoanao manokana azo atao nofinofin-tsony ny fieritseretana ny hoe isa taona zao ianao dia mametraka défi mametraka teny fikasana ity taona ity dia taona fahombiazana satria nanomboka hatrany amin'ny 2013 ianao nefa nametraka ny hoe taona ny fandrosony taona ny fahagagany taona ny valim-bavaka taona ny fitahiny taona ny fahombiazany taona n'izao jerena nefa ny zavatra mitranga tsisy nininina miova tsisy nininina mitranga ny teo ihany ny teo araky ny nambaran'ny lakolosy mopera tsisy nininina miseho ary na ianao aza indraindray efa tena hoe Jesosy any fa nadalana fotsiny ve ty fivavahany ty samba tena mahavonjy mihitsy ty fivavahany ty sady fa nadalana saim-bahoaka fotsiny fandaninandro fotsiny ozy izy ny tenin'ny olona fivavahana tsy nanakanina ozy izy ny sasany ary mbola veriko aminao foana ane zany rehefa elany ely ianao manao amainina sy aleloia ao am-piangonana nefa tsisy nininina miova na ianao ary oreraka na ianao ary oreraka ary ianao ary metra-pialana za tsy hivavaka tsony tsy hitako zay marina reko ny toroteny kanefa tsy hitako hoe re anao ny toroteny nefa tsy hoe tsy fantatra hoe mitondra inona na mitondra maka izy zany indrindra no mahatonga atsika efa nambarako teto maly fa misy loha hevitra ngezabe zay tena tsy hoe ho velabelarina fa ho ampianariko aminao mihitsy ampianariko atsika pino mpivavaka mpanota tonga eto mijery nyity fandarana ty ahoana ny atao an'izany atao hoe miazakazaka zany kanefa tsy ho sasatra mandeha nefa tsy ho reraka efa nazavaiko teto maly fa ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana vakio daholo ny tantara rehetrarehetra fa ireo karazana olona rehetrarehetra zay naomby tao anaty baiboly naomby tao anaty baiboly tompoko dia olona tsy mitaridretra daholo olona tsy mitaridretra rehefa mamaky ny tantaran'i Abrahama ianao indray andro i Abrahama dia tsy niteraka i Abrahama fa rehefa mamaky tsika ato amin'ny bokyny Genesis melohan'ny anomezan'Andriamanitra zanaka azy dia ny zavatra nitranga dia izao nisy anjely nandalo ary raha vao hitany i Abrahama ireo anjely ireo eto amin'ny Genesis 12 vakio ny tantara dia zao no vaky ny teny
andininy faharoa de nanompony maso ny Abrahama ka nihery ary indreo nisy telo lany ijanona tandrifiny ka no nahita ireo izy dia niala teo ambaravaran'ny layiny ka niazakazaka itsena azy de nikoaka tamin'ny tany tsy indrin'ny baiboly fa niazakazaka i Abrahama niazakazaka i Abrahama eo amin'ny andininy fahatelo ka nanao hoe tompo raha mahita fiteo masonao masina ianao aza de mandalo amin'ny mpanomponao ary aoka angalana rano kely ianareo anasana ny tongotsareo ary aoka mba hiala sasatra kely pototsy ny hazo ianareo de akamofo kely aka ho ataonareo ody ambavafo ary rehefa afaka izany de andeha ihany ianareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo ary hoy izy telo lahy tamin'ny ataovy ihany arak'izay nolazainao dia nandeha fainga ny Abrahama andininy fahenina nandeha fainga ny Abrahama ka nakany andayany any tamin'ny Sara ka nanao hoe faingana maka koba tsara toto intelo famarana de fetafetao ka ataovy mofo ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby de nakazana kombo tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilany de lasa faingana izy ka namboatra azy eto reto anjely anankitelo reto rehefa mamaky ianao no mitoy tantara io de hoy izy ery amin'ny andininy de faharoambefolo fahafolo zao no vaky ny teny amin'ny andininy fahafolo ary hoy izy iverina aminao tokoa aho iverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro anana zaza lasa raha vadinao ary Sara nandre izany teo ambaravaran'ny layiny izay teo voany ilainy teny ary Abrahama sy Sara de efa samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba vehivavy tsara ary Sara de niomeana kapoka nanao hoe mbola anana faliana ihany vao rehefa tsara antitra toy izao sady efa antitra koa tompoko lahy ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama nahoana niomeo Sara vadinao ka nanao hoe hiteraka tokoa vao kanefa efa antitra fa moa misy zava-magaga zay tsy hain'i Jehova va amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao de verina aminao aho ary Sara anana zazalahy haleloia ny valim-bavaka anisan'ny andrasan'ny Abrahama hoavana indrindra de tsy miliara ny valim-bavaka ny andrasan'ny Abrahama tsy vola tsy anamboatra trano tsy tomobile ny valim-bavaka ny andrasan'ny Abrahama tsy izy anangana orinasa fa ny valim-bavaka faratapo ny andrasan'ny Abrahama de zanaka satria tsy niteraka izy mivady nefa izy mivady samy efa antitra tsy niteraka izy mivady fa ireo anjely ireo kosa de naminany azy fa raha ho avy ny heri-taona takizao hiteraka ny vadinao isarana de efa antitra aza de hiteraka ary hitrotro zazalahy tonga tokoa ny heri-taonan'iny niteraka Sara taiza ny secret ny secret de le teo ambony teo amin'ny andininy faharoa fa i Abrahama de niazakazaka i Abrahama rehefa nanao zavatra ho an'Andriamanitra tompoko de niazakazaka tsy indrin'ny baiboly tsara izy fa vo nahita an'ilay anjely izy de niazakazaka raha vo niresaka tamin'ny Sara vadiny izy hikarakara ny sakafo de niazakazaka ary niteny tamin'ny Sara vadiny hoe fangaina ianao naka ny omby izy de niazakazaka inona ny ola ampivavaka amin'izao fotoana zao makany am-piangonana ihany manao délivrance ihany ametsatanana ihany fa mitaredretsy ary raha vo mitaredretsy ianao de hoy ny toro-teny komaly rombahan'ny olona ny anjara tokony anao rombahan'ny olona ny anjara tokony anao fotoana fiazakazahana ity taona 2023 ty fotoana fiazakazahana i Abrahama de nametraka secret ngezabe fa izao niazakazaka hitan'ilay anjely lay fiazakazahany lay fanompona nataony na raha nazakazaka de hoy ny anjely amin'ny heri-taona toy izao ho azonao ny valim-bavaka ary zay no anisan'ny fampianarana ho zaraiko amin'ny sabotsy ho avy izao ho an'ireo mpivavaka efa reraka mpivavaka efa kivy tsindriko tsara za miantso anao mihitsy raha lasana bavy raha mahatsiaro ianao fa mpivavaka efa tena mahery tsara
any amin'ny fiangonana ho any ampandrosoana raha matsiaro anao mpivavaka efa matanjaka tsara ny ara-pananao ny fiangonanao raha nambavy sy rahalahy ampandrosoana tsisy antony tokony akanesana ho any amin'ny vaony oloko mihitsy raha eninao fa efa ho tsara ny ara-pananao ary mahery ianao ary matanjaka ianao miangavy anao a manova asan'Andriamanitra miara miasa amin'ny pasteranao fa ny antom-pisina eto fianaratsy eto ampatanjaka ny reraka sy ny kivy ary anova ny mpanota mba hibebaka ary zany ny tsy isalasalako fa ny mpivavaka kivy mpivavaka reraka mpivavaka amin'ny verin-dalana mpanota efa reraka zany no atsoky amin'ny sabotsy ho avy izao fa za tsy miantso ny mpanompon'Andriamanitra efa matanjaka sy efa mahery fa ny fiangonanao toanana fa ireo kivy diso fanantenana mandretoriteny foana ianao manao amainina sy aleloia ianao nefa tena tsapana hoe tsy hitanao zay zavatra miova amin'ny fiainanao amin'ny sabotsy 7 ho avy izao 7 janvier dia mpianatra ahoana ny azakazahana inona ny secret ao ambadiky ny fiazakazahana ahoana ny fomba iazakazahana ahoana ny tonga anao tsy voasakana mihitsy eo anoloan'ny zavatra misy hitondra ny fampianarany ny tenako andao aloha nanaraka fijoroana vavolombelontsika mialohan'ny zavatra rehetra sezina izy mianaka reto nyjery vavolombelona inona zavatra nataon'ny tompony anabavololona zavatra nataon'ny tompo paster voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany a tena nanao zavamagaga tamin'ny fiainako Jesosy za dia natongavako voalohany indrindra tato amin'ity fiangonana ity dia tena olona tao anaty faravana ny saram-panambadiana avy ny giadra tena tsisy ninina ary tena nefa izany teraka telo mianadahy fa rehefa tonga tato amin'ity fiangonana ity a nitako tamin'ny tele zany ny fandaharan'ny vaony oloko dia namonjy congrès teny amin'ny collegium dia nanomboka hatreo amin'izay dia sokatra amin'ny fiainako ary rehefa sokatra amin'ny fiainako dia taorianan'iny dia niverina soamantsara ny vadika fitopitianiko izany fijoroana vavolombelona fa tamin'iza vao niditra tato dia rehefa niverina ny vadiko vita soratra izay vita mariazy taorianan'izay a dia nandeha teny ny fiainanay nandeha teny a nahavita trano lasa tsy manofa trano ntsony tena manana trano amin'izao fotoana izao taorianan'izay nefa ny pastera dia nisy ny confinement rehefa nisy ny confinement dia nidy ny fiangonana rehefa nikatona ny fiangonana dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra niseho fa tratrana famisaviana ako za moa zany hatramin'ny natongavako tato dia voninahitra ao an'Andriamanitra ary isorako be dia be pastera René fa tena ray aman-dreniko akaiky be anahy izy ary tena hoe akaiky tena akaiky izy moa za moa nitsenako ao Andravoahangy za mpivarotra tongolo angros Andravoahangy tsisy tsy mahafantatra azy mijery amin'ny tele dia akaiky eo moa zany izy dia makeo mitsenako foana papa tonga avy eto an-tsena dia makeo izy indray nandeha amin'izay zany dia ohatrany taraina taminy aho ohatrany tsy niandro confinement tamin'io ohatrany tsy ade amin'ny forme loatra ho aza papa dia tonga teo an-tsena izy dia mivavay ianao izy izy mahereza mivavaka fa famisaviana io zavatra niseho tao aorianan'izay a dia mandeha taxi moa zany tamin'izany fa tsisy mibisy teny an-dalana zany dia niatson'ity zanako vavy ity hoe tsenao eo amin'ilay fanateran'ny taxi aho a za fa ohatrany hafahafa be za zany zay zany ny teniko farany dia tsy natsiaro tena ntsony a rehefa hitan'ny soferana taxi sy le madama niarana andeha taminany nefany a le numéro téléphone zany dia natsony ireo zanako ireo hoe tiany natsony farany teo ohatra ny atsony zanany izy tao anatin'izay zavatra izay nefa ny pastera dia tsy haiko izay nitorano zareo hafa ohatra ny metina nandeha tany teo zany tsy tadidiko tsony hoe ay za zany fa rehefa natsony reto zanako reto a dia tonga tao amin'ny olona io dia avy eo nentina nody a rehefa avy eo dia tonga tany an-trano nanomboka hatreo amin'izay dia niomby ny aretina rehefa niomby ny aretina dia efa tsy nieritreritra ho velona tsony fa za zany efa tena hoe dans le coma loha zany ho vatako tena hoe any miakasarotana tena hoe tonga dia loha manaraka ny tanako io ary tonga dia tena hoe kivy mivadiko fa za tsy kivy ozy amantsy azy hoe tao aho any am-piangonana hoeto hoe andeha taxi aho any am-piangonana dia fara moa zany ny teny ny vady aman-janako hoe ny vadiko ny tena tsy nanaiky mihitsy zany fa tsy maintsy sabona ako ary tena andao entina tsy haiko entin zareo aiza fa io raha masoko io zany efa mijeo fotsiny satria za efa tsy natentsony ny masoko efa miletika be fito volana zany alemy tao am-pandriana
rehefa nale mitao ampandrinana nandritra fito volana dia za mivavaka foana dia za moa zany tambola nateny io vavaka io dia miteny vady aman-janako hoe vavako dia atsoko ry zareo za tsy mahetsika eo ampandrina voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao arinany zany zavatra rehetrarehetra zany sitrana somatsara haleloa tsy nisy resaka hoe mihitsy hoe noentina tariana natao an'izao fa nda ho tany am-piangonana aho hoentsika any ty fa zany atso amin'ny papa fa ao izy tena vavahana miala teo nanomboka hatramin'iny maina fery nefa zany tena hoe raha nalaina sary zany zavatra zany dia tena hoe natsiravina kansera be matsiravina fa misaviana be natsiravina satria tena tao anatin'izany amin'ny telefona zany manao délivrance na amin'ny telefona tena hoe tonga dia tapaka reny kovety reny isaky ny mandoa navoaka tao papay zany namena olona anahy fa tonga dia io papay io mbola verina papay foana io alohako ao anaty kovety ao raha azoko zany inona tsara le fototry ny aretinao zany le fiery tany amin'ny akasarotana tany fivavianao tao zany tena nisy kazany raha fiery cancer zany izy io raha azoko tsara zay hoe tena fototry le aretinao sa hoe tany mivatanao sa inona ny netombohan'le zavatra tena anazo anao netombohan'le zavatra anazo anao pastera famisaviana le izy zany hoe nisy olona name papay anazy zany dia zany inana tsy ianao le avy any an-tsena iny zany a mbola tsy dia hoe nararina anao hoany ianao zany le avy any an-tsena tsy narary fa za fotsiny tsapako hoe za ho hafahafa mba makianasy ty an-tsena dia ianao le tonga tany an-trano amin'izay nandeha taxi iny no nanomboka iny ianao le narary nandeha iny nanomboka narary dia iny no vadika sanatria cancer tany amin'ny fananahanao sy ny anarehetrarehetra tany le zavatra nohaniko tato anatiko iny zany raha tsy mivavaka efa maty satria tafiditra tao anaty kiboko tao le famisaviana sy za le mivavaka dia tsy nandaitra le famisaviana fa mivoaka tany voaka tany le izy dia iny amin'izay mivadika fiery zay nitiaviny iny may aby zay nitiavin'le zavatra zany hoe tonga dia nitsonky sanatriavina zany atao tsy nahiako io fa loha zay zany ny tena marina tao loha io tsy naiko za tena dia tany amin'ny akasarotana rehetrarehetra tany efa simba daholo satria pastera rehefa nahita le loha atao amin'ny kasarotako tao rehefa nijereny nyvady aman-janako zany dia nijerena amin'ny fitaratra mihitsy koa dia tonga dia za zany tonga dia mahatakatra hoe tena loha zany eo anaty tsy naiko ao satria tonga dia asidra be tonga dia may zany le izy tonga dia tonga dia misy nofony miendaka ohatrany miendaka manaraka n'io tanana io dia tonga dia tsy zakan'le vadiko tsony le izy za ozy izy tsy mahavita tsony tena mifona ozy izy dia ty zanako vavy ty niaritra ny zany hatramin'ny mandra-pasitranako onoake ahoana sehoana ny fisehoan'izay aretina anazo ny mamanareo zay tamin'izy voananomboka voanarary aloha dia nandeha bus izy netombohan'le izy ohatra ny tilefika zay izy zany tamina bus dia hoe misy voadona tamin'ny ilako izy izy nytenina dia ino ohatra ny tarika an'le aretina ohatra ny napararena azy foana dia niotra foana dia fa izy nandeha re le makany an-tsena dia rehefa avy any izy dia le taxi iny antsoana hoe alaivo izy teny mamanareo fa tsy mahatsiaro tena tsony dia nandeha teny zay tsy anazy dia andao izy teny fa misy mpanotra ozy izy ny teny mipetraka akaikinay dia andao aloha hoentsika ao izy ozy le chauffeur na taxi dia noentin' zareo tao zay dia niotra tao izy loha zany dia niandry anazy velombelona zay vao nandeha nody satria mbola miala lavidavitra kely amin'ilay mpanotra ny tranonay dia nanomboka tao arinana iny amin'izay izy zany tsy natsangana tsony tao ambony fandriana dia nisan'ilay hoe klinika zay notondrana anazy dia hita tao ohatrany hoe misy aretina be da be nytenen'le valile analizy zany tao aminazy tao dia nanomboka tsy nandeha tsony izy fa to dia malemy eo ambony fandriana dia papi to dia nioka nandoha tena to dia mandoha be tena koveta mihitsy ny atao akaikiny ao dia ny zavatra voakany avy amin'ny papay dia zavatra ohatran'ny farorajoratra maitsomaitso be zay no mivoaka avy any aminazy dia lamba mihitsy ny anasorana an'ilay izy dia nijerevako le izy tena hita mihitsy ny efa simba efa potika mihitsy ny efa manadio anazy raha efa tena manaraka ny tanako ny nofony tany amin'ny akasarotana tany dia manadio anazy eo foana dia ozy izy ny tena mantsiana hoe za ozy izy tena aza hoentina any amin'inona amin'inona fa aleo za ozy izy tena hivavahana foana ihany aleo izy hoa hivavahana fa aza hoentinareo any satria efa tsy makasitraka an'ilay dokotera izy
fa alao pastera ihany ho any mivavaka ao anazy dia nanomboka taorianan'iny izy a dia nanomboka nazarikaka be nijery an'ilay satria ozy ny tenako mantsana azy hoe efa tsy maninona tsony ho ala izy fa tsy ohatra ilay taloha reny tsony fa efa maina ho ala fery mama ve fa tsy maheno mangiry firy tsony dia tsy maheno ao izy izy ny teniny dia nanomboka taoriana izy dia to dia sitrana dia taorinan'lay ianao ny délivrena iny zany dia nisy papay mivoaka papay efa potika izy io sa vangambaingana ataova kaikaiky micro le zavatra mivoaka avany zany le alohako io tonga de fatarao mihitsy hoe papay papay dia nefa ianao efa ela no ninana an'le papay efa ela fa tsy hoe tao anatin'le aretina no ninana tsy tao anatin'le aretina fa ohatranefa ray volana latsaka ninanako an'io papay io a no zay nitelefika teny amin'ny pisy zay zany hoe efa tena amam-bolana satria efa tsy tadidiko tsony ara le izy hoe le papay fa i papa no ny teny hoe famosavina io dia zany efa nrefa dia vo ianao vo avy nandona iny dia tonga dia natsiary maivamaivana ianao dia ny zavatra niova fahasalamana za aloha zany isan'andro mavesatra be foana io le mandeha io fa za zany rehefa mivoaka ny trano dia le mivavaka foana tonga trano mivavaka foana dia ohatrany hoe tsy nandaitra le izy fa ohatrany hoe varim-bariana teo moa le famosavina zany ohatrany hoe manao mody adala za mihitsy le famosavina ohatrany hoe tony zany efa mavesatra be mivatako fa rehefa avy nandoa amin'izay a iny nandoa ny androany aloha dia iny aloha dia efa tsaroko hoe maivana tonga indray ny rapitsy dia mbola nesana ihany dia maivana iny 3 andro misesa zany nataon'ny papan'izay dia maivana fa nivoaka tany ambany indray le izy voaka tany ambany amin'izay le izy rehefa le nandoa zany tsy nivoaka taty tsony amin'izay fa tany ambany ka le nalohako teto nalohako indray tsy mbola ny asidra le izy fa le tany ambany zany a ny tonga dia mivadika asidra mihitsy satria zeny lalovan'le izy tany may aby mitsonika tonga dia cancer dia ianao misy fotoana le mikarakara azy ireny tonga dia hita hoe manaraka hatramin'ny nofo mihitsy tena hoe fier be ohatrany hoe cancer be re mihitsy zany izy le izy to dia manaraka amin'ny tanako misy tamin'ny voalohany aloha za natahotra mihitsy nijery an'ilay satria manasa anazy dia manaraka ny tanako izy dia izaho a matahotra dia ao izy teny atao fa tsisy olona afaka anao an'io dia tsy maintsy nijoro aho zany nanao an'ilay izy dia nifisako teny ihany izy a rehefa elaela tena hoe rehefa vavaham-pastera foana izy a dia maina ho azy le izy dia taorianan'iny izy natanjaka tena natanjaka izy taorianany sitrany dia tena manahoana ianao zao ny anabato zao azo tena en forme tsara soratsika ny tompo reny fijonona vavolombelona marobe izay manapirofa mbola manangana fiainan'Andriamanitra mbola manome fiainan'Andriamanitra tena rahalahy sy anabavy malala hoaiza ny efianao hoe raha tsy ankina amin'Andriamanitra ianao dia hoaiza efa nanompo sampy any ianao hoe fa tany ihany napotika anao tany afanipoti sampy ny naharavanao raha ianao mieritreritra tsy hivavaka ntsony a fiverin-dalana dia aninona hiveriny sorytoka hiveriny fokarongony dia satria hisorytoka ianao na hifokarongony ianao dia hiva ny problème anao satria amoy fo ianao dia hisy hitsetra anao dia hitsetra anao Andriamanitra dia hiva ny olanao andeha amin'ny adalana za miantso anao androany amindra fo aminao any ny tompo anangana ny fiainanao any Jesosy zao no vanim-potoana tian'Andriamanitra ananganana ny tokatranonao ny fiainanao ny akonanao ny arabolanao mbola ngeza be averiko any le loha hevitra hiazakazaka fa tsy ho sasatra andeha fa tsy ho reraka azo atao tsara zany ry aminy inona ny mahatonga ny hoe nisy fotoana ianao efa mivavaka ihany efa nanompo ny tompo ihany kanefa ny amin'izao fotoana zao anao tototry ny olana amin'izao fotoana zao anao tototry ny problème inona ny mahatonga ny hoe efa nisy fotoana nety ny fiainanao vao nanomboka nanompo ny tompo ianao vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra ianao dia iainao mihitsy hoe tonga valim-bavaka tena nyreharehanao mihitsy ny anaran'i Jesosy ary tena
mijory vavolombelona etsero ianao hoe tao am' Jesosy nanova amin'ny fiainanao ary reny mbola mahatonga anao mbola miorina hatramin'ny androany reny fitahinany raisinao tamin'ny 5 taona lasa ianao vao nanomboka mivavaka 3 taona lasa nanomboka mivavaka io mbola iainanao androany fa zao ianao zao reraka tototry ny olana mamatotra ny aretina mikorotana ny tokantrano mavesatra ny olana fantatrao ve ny antony zavatra anankiray ihany nisy fotoana ianao nijanona nisy fotoana ianao nandeha mora itsika io mako riavana manao course tsika io manao course zany na tonga amin'ny Paoly apôstôly ny teny manao hoe natateraka amin'ny fiazakazahako izy any amin'ny Timoty voalohany toko faefatra ny teny zany Paoly apôstôly natateraka amin'ny fiazakazahako zany hoe Paoly apôstôly de natsiaro fa ny fanompony an'Andriamanitra de tsy olona mandeha metsena ny fanompony Paoly apôstôly an'Andriamanitra tsy olona mandeha miasa tsy olona milalao tsy olona mikisangisangy tsy olona manao mariazy mibalady fa natateraka amin'ny fiazakazahako izy zany hoe i Paoly apôstôly de ny teny mihitsy hoe navita course filazany azy amin'ny teny frantsay de tena zay mihitsy navita ny course ao izy navita ny fiazakazahako tonga amin'ny ligne d'arrivée Paoly apôstôly de natsapan'izany fa azakazaka amin'ny fanompony ny tompo nanao course izy ary zany na tonga ny devoly tsy nahatratra azy zany na tonga ny devoly sy ny problème tsy nahapotika azy fa inona nefa ny zavatra iainanao ankehitrindrim-piny nisy fotoana ianao variana nisy fotoana ianao ny ralentir nisy fotoana ianao nandeha mora nisy fotoana ianao ny janona ny fahavalo nefa miazakazaka vataorina miaraka amin'ny problème farao avataorina miaraka amin'ny olana sy ny zavatra mavesatra de satria ianao nandeha mora tsatrany ianao ary zay ny vavaka ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao hanainga indray ny ara-panahanao hanainga indray ny finoanao ianao le kristianina reraka mpino efa vizaka mpino efa leo ndraindray ianao efa iena maso olona fotsiny sisany andehanana any am-piangonana fa ianao ara ohatrany hoe makany anefa de anao inona makany afa tsy hitako akory zay vokany zany no mahatonga anao na ny manao amainina sy aleloia rehefa tena ndraindray ianao efa tsy tianao amainina sy aleloia tsony satria isaky ny alady zao ianao mararete ny fikasana isan'andro zao ianao maheno hoe iova ny fiainanao iova ny tantaranao aresy ny fahavalo ianao tory-teny inona ny tsireanao indrisy anefa ao ambadiky reny teny fikasana sy tenin'Andriamanitra eny tsy misy na de kely akory ara miova eo amin'ny fiainanao kivy ianao reraka ianao te hijanona ianao ary zany na tonga nananindry tsara mihitsy tambolohany teo fa ho atsika mpino reraka no asaiko mpino vizana no asaiko mpino ny verindalana no asaiko fa ianao raha mpino efa matanjaka tsara mandroso tsara ny fiangonanao toanana rahalahy ny pasteranao ataovy zay iaraha miasa amin'ny pasteranao tsy ilaina akory ianao mifindra fiangonana etsero ataovy ny asan'Andriamanitra ataovy ny fikelezanainao amin'ny tompo miazakaza amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao amin'ny toerana nametrahany tompo anao za tsy manetana anao ary za tsy mitona anao hoe makanesa ty amin'ny vahony oloko fa za kosa nefa misabotsy ho avy izao de miantso satria zay mihitsy ny loha hevitra tsika amin'ity taona ity hiazakazaka ka tsy ho sasatra ary andeha ka tsy ho reraka miantso an'ireo mpino mpivavaka kristianina efa mitady démission mitady iabandonna amin'ny fanomponan'Andriamanitra efa tena izy ianao tena tsy vitako tsony ty fa iabandonna ianao no asaiko ndaondray ianao dingana misy zavatra ifampizarantsika expérience ahoana ny fomba hiatrehana ny crise ny kristianina crise ny finoana satria be da be ny mpino am'izao fotoana zao miatrika crise ny finoana manomboka tafalatsaka ao anatin'ny finoana sy ny tsy finoana tena mbola mavonjy ve Andriamanitra raha misy Andriamanitra aiza re nahoana ary Andriamanitra no mijery fotsiny ny problème ko
nefa ny tena marina tsy any amin'andriamanitra ny olana misy zavatra tokony ho alamintsika atao amin'ny ara-panahy misy zavatra tokony ho alamintsika atao amin'ny fanotonan'ny tompo ary raha vao milamina eo dia zavatra be da be ilamina amin'ny fiainanao ampianatra anao hanory lalana anao ahafahanao miazakazaka mba handrombaka ny anjaranao ary ahafahanao miazakazaka tsy ahafahan'ny fahavalo mahatratra anao i Abrahama dia niazakazaka ary tao ambadiky ny fiazakazahany no nitenenany ny anjely fa ho avy ny valim-bavaka izay tsy nanana ny Abrahama nandritry ny 100 taona dia nomen'Andriamanitra azy tao ambadiky ny fiazakazahany. Genesis 12 vakitsika teo zany ary ampianatra anareo momba an'izany sy ny expérience momba an'izany ny tenako ho tanterahantsika ity fotoana ity eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell io fotoana io manomboka amin'ny 7 ora maraina ny tenako pasteur Hertina Randriary Malala no hitondra ny fampianaranao amin'izany isy anko manerina ny trano fivavahana vahaony oloko eto fianaratsoa etsy abatera vola etsy anosy eo apitatsy milaka anosy no anatanterantsika ny fotoana io ary andraisantsika fahasoavana ahafahantsika miazakazaka ary tsy ho voasakana sabotsy amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny tompony hitantsika ny tenako no hitondra izay fampianarana lehibe izay velomato Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra